mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miaraba antsika tsirairay avy indray atratra ity fandarana manokana ity izay entintsika amin'ny tinana ny lesona faharoa izay nianarantsika nandritra ny herinandro iny. Enoiko fa mitondra zava-dehibe ho anao izany lesona izany. Hiaraka mihintina azy eto isika anio dia hiaraka hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra mialohan'izany. Hiara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra tsara indrindra saotra anao fa mbola afaka miaraka mandinika ny teninao izay ame ny lesona izay nianaranay nandritra ny herinandro iny. Miteza ianao Tompo hiaraka aminay eto ary koa ampiseho ny voninahitra ao an-trany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe fotoana andraisan'ny tsirairay ny anjarany. Fotoana andraisan'ny tsirairay ny anjarany. Ny tsenjely amin'ny Apokalipsy toko 4:10, andininy 4:10 sy ny 5:10. Manao hoe ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona izay nisatroka sady boninahitra volamena sady nitana fitsinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempôly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe ary soa ny fitsinjanao ka mitsinja satria tonga ny andro fitsinjana fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Amen. Araka ny hita amin'ny Apokalipsy toko 4:10 dia misy atokon'olona izay toetra ho mahatoky amin'Andriamanitra amin'ny fifanandinana farany amin'ny tarantarantsika. Nantsoina hizara sy hivelona hafatra manokana izy ireo araka ny fanekena na fandavana an'izany afa-tsy izany no anatanteran'Andriamanitra ny mpitsarana mahakasika anazy. Dia miankina amin'ny fanapahan-kevitra raisitsika ankehitriny izany ny vokatry ny fitsarana na dia ilay fiainana izay amin'ny fitsinjana na ny fahafatesana izay voaloboka. Dia ny hitantsika amin'izany hoe manahoana moa izany ilay fotoana fanapahan-kevitra izay misy afatra telo amin'izao tontolo rehetra izao. Fotoana izay andraisan'ny tsirairay ny anjarany. Ny faharoa izay nijerentsika dia ilay hoe mandinika ny fanapahan-kevitra. Dia misy ny amin'ny zanak'olona, ny fitsaran'ny lanitra, ary fahatelo farany dia ny vokatry ny fanapahan-kevitra, dia ny vokatra ny anjarany marina sy ny voaloboka ny anjarany ratsy fanahy. Fotoana fanapahan-kevitra, ahoana moa ny mahakasika an'izany? Fotoana andraisan'ny tsirairay ny anjarany fa hoy izy Matthieu toko 4:12 andininy 4:10. Manao hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia efa ho tonga ny farany. Manambara mialoha manko Jesosy fa handre ny filazantsara ny olona rehetra eto an-tany rehefa hiverina izy. Noho izany dia tsy maintsy misafidy ny tsirairay na ny fiam-pianaran'ny Babilôna na ny fampianarana ny fahamarinana izay ho tazomin'ny sisa izay mahatoky. Tsy maintsy misafidy anefa ny tsirairay. Tsy afaka hoe sady tsy safidiny atsy tsy safidiny aroa fa na misafidy ny mariky ny Bibidia, ny mariky ny fahavalo na ny tombo-kasen'Andriamanitra. Fa ny tenina mipetraka dia roviana ary isika no tokony hanapa-kevitra. Ny valiny tsotra dia hoe amin'izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra farany raisitsika dia miankina amin'izay safiditsika anio ihany. Dia rehefa vita ny fanapahan-kevitra dia miroso isika amin'ilay hoe mandinika ny fanapahan-kevitra.
Mikasika ny zanak'olona dia manamafy ny maha olombelona azy Jesosy tamin'ny fampiasana ny vaombolana hoe zanak'olona. Rehefa miresaka momba ny fijaliana sy ny asa famonjenan'olona rehetra izy. Izy manko ny loharano tokana ho an'ny famelan-keloka sy ny famonjena. Nandeha teto an-tany Jesosy tamin'ny naha olombelona azy. Nahasitrana amin'ny marary izy, nalaim-panahy tahaka antsika ihany koa ary nandalo fizahan-toetra ohatra antsika ihany koa. Afaka mahatoka anefa isika fa mahatakatra ary mahatsapa ny mahazo antsika isanandro isanandro izy. Mahafeno fepetra hitsara ny fanapahan-kevitra noraisintsika izy. Dia io voambolana io ihany no ampiasain'i Jesosy ilazana amin'ny fiavian'ny fanondroana. Rehefa samy nandray ny fanapahan-keviny ny tsirairay amin'ny andro farany dia iveriny. Iny Jesosy ilay hitan'ny mpianatra iny, ilay nitsapa ny angidiny rehetra teto, ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana, izy mihitsy iverina indray ka ny maso rehetra dia hita azy. Manao ahoana raha ny fitsaran'ny lanitra mahakasika an'izany? Daniela 7:7-7 moa dia manao hoe ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho ary endriny izy toy zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra ary nankeo amin'ny farigola izy dia nampanakekeny teo anatrehana. Nahitan'i Jesosy mipetraka teo ambonin'ny rahona nitondra fitsinjana teny an-tanany manko Jaona izay niandry ny baikony handehanana. Tsy nahitan'i Jesosy niverina teto an-tany Jaona tamin'io fotoana io ny fiavian'ny fanondroany dia amin'ny fotoana andraisan'i Jesosy ny baiko hoe arosoy ny fitsinjanao dia mijinja. Rehefa vita manko ny fitsarana dia efa voazaha ny raharaha rehetra. No hamarinina teo anatrehan'izao tontolo rehetra izao ny toetran'Andriamanitra ary hiverina hitondra ny voahavitra miaraka aminy Jesosy. Manao ahoana ary mivokatry ny fanapahan-kevitra izany? Izay raisiko sy raisinao. Ny anjaran'ny marina dia izao. Arosoa izy ny fitsinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fitsinjana fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Mialohan'ny fitsinjana manko dia hosoloan'i Jesosy satro-boninahitra volamena ilay satro-boninahitra tsilo. Tsy satro-boninahitry ny mpanjaka izay diadema izany fa satro-boninahitry ny mpandresy ilay hoe Stefanos ny jerentsika ihany koa izay. Jesosy no hijinja ny vokatra ka nome antsika ny satro-boninahitry ny mpandresy. Ahoana moa izany no nahatonga antsika ho mpandresy? Tsika nefa manoto isanandro. Tsy maintsy mitombo ny voa izay afafin'ny Tompo amintsika ary masaka mba ho jinjana izany. Ny fianarantsika ny ten'Andriamanitra tahaka ny an'io izany dia fanomezan'Andriamanitra ny voa izay ao anatintsika ary raha velantsika hitombo tokoa izany dia tsy maintsy ho masaka mba ho jinjaina. Ary tsy maintsy miova ho amin'ny famasinana isanandro koa isika amin'ny alalan'ilay tiantsika sy nandresy antsika. Manao ahoana ary ny anjaran'ny ratsy ny amin'izany satria no jerentsika ihany koa ny anjaran'ny marina moa ve mahazo ny anjarany koa izy? Eny, mahazo ny anjarany izy. Marina hozy izy dia mitomby amin'ny fahamasinana ary ny ratsy fanahy dia mitomby amin'ny faharatsiana. Ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra manko dia mitarika ho amin'ny faharatsiana sy ny fieritreretana. Tsy mahatsikaritra ve ianao fa ny olona dia misy ireo mitombo mandrakariva amin'ny ratsy ary vao maika mahafinaritra azy ny manao ratsy, ny mamitaka olona, ny mamono olona dia izany indrindra no tiana ho lazaina eo. Rehefa samy nandray ny fanapahan-keviny manko ny tsirairay amin'ny faran'ny andro farany dia efa nao masinina izy ary nao laviny araka ny fanapahan-keviny. Na miharihary aza dia nampitolagaga ny tsy fitovian'ny marina sy ny ratsy fanahy. Ny teniny sy ny fitondran-tenany dia ho vavolombelon'ny fanapahan-keviny. Ny fanapahan-kevitra farany ataontsika izany dia hiorina amin'ny fanapahan-kevitra raisintsika isanandro. Entsika maranana amin'ity famitenana ity dia misy teny Madame White rehetra entsika amezana anazy manao hoe ho-sokafana isan-tokantrano ny Baiboly ka lehilahy sy vehivavy maro no hiditra ao amin'ireny trano ireny ary hisokatra ny saina handray ny ten'Andriamanitra ary rehefa tonga ny andro mahory dia maro no vonona handray ny fanapahan-kevitra tsara na dia eo azy ireo fahasahiranana goavana izay ateraky ny fahagagana mametaka ataon'ny Satana. Isy andia nitafiky ny mpino izay vonona hijora, tsy mihontsina toy ny vantolampy amin'ny fizahan-toetra farany. Ry rahalahy sy anabavy,
fahazavana mitombo hatrany no tiany tompo omena antsika. Ireny ny ananantsika fanehoana miavaka ny voninahiny mba hahery amin'ny herin'ny mpiasa sy ny olona. Amen. Ho tanteraka aminao tokoa anie izany ary aoka ho tsarovana tokoa fa fotoana tokony hananapahanao hevitra tokoa izao, tsy salasalana, tsy handraisana angatahana andro fa tsisy mahalala ny ampitso tokoa isika. Afaka isika misaotra anao izay iray hony amin'izany lesona nomenao anay nandritra ny herinandro eny izany. Misaotra anao ihany koa izay mitarika anay mba handray fanapa-kevitra tsara, tsy hahantery, tsy hahankaterenana eo anaovanao azy fa ny fitiavanao tokoa satria tianao izahay mba hisatroka an'ilay satro-boninahitry ny mpanjesy tahaka anao. Dia mangataka aminao izahay toan'ny tsirairay avy isan-tokantrano izay manaraka sy mianatra ny lesona mba hitombo mandrakariva ny teninao ao anatiny ary hitsimoka ka ho tonga mpanjesy tahaka anao izy satria ianao tokoa efa nanome ny fanjesena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.